Eo amin'ny sehatry ny fanabeazana kosa indray dia mametraka olana ary manimba no avin'ireo ankizy ny fisitahana amin'ny seham-panabeazana noho ny antony maro. Voalohany amin'izany ny fahantrano, ho fampiroboroboana ny fanabeazana sy ny famerenana an-tsekoly ireo ankizy avy amin'ny fianakaviana tena sahirana dia nanangana tetikasa ny fikambanana frantsay ASMAE ka novatsiany vondrona Europeana vola. Ankizy miisa 700 avy amin'ny fianakaviana tena sahirana no azo tombotsoa amin'ilay tetikasa fampidirana azy famerenanareo ankizy ny sitaka teo amin'ny seham-pampianarana. Io ny fantatra nandritra ny fampahafantarana ity tetikasa fampiroboroboana ny fanabeazana ho an'ireo ankizy nandao fianarana izay nitototsain'ny fikambanana tsy miankina frantsay ASMAE ary vatsiany vondrona Europeana vola dia tsiadana ny fikambanana tsy miankina ardy sy manda no nanakinana ny fanatotosana ny tetikasa. Mahery ny 10 minutes sy ray tapitrisa na lasa ivelan'ny sekoly na tsy tafiditra mihitsy ao anatin'ny sekoly eto Madagasikara. Ary amin'ny tanan-dehibe izy ny maro isako kosa satria mpitombo be le mponina tanan-dehibe. Efatra faingo 200 ny fitombon'ny mponina tanan-dehibe raha 2 faingo 700 ny fitombon'ny malagasy amin'ny ankapobeny. Dia eto Antananarivo ilay izy ny tena manahirana be mihitsy. Dia izay zany no nahatonga an'ilay fifarombonana hoe ahoana ny atao mba ahafahana mamerina an'ireo ankizy sy tanora ireo eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina dia manomboka amin'ny resaka fampianarana zany. Tafiditra ao anatin'ity tetikasa famerenana ankizy sahirana any ampianarana ity ny fanohanana arabola ny fananganana kilasy miisa 3 izay ampianatra amaky teny sy manoratra arahina hetsika fanabeazana sy ara-tsosialy hatramin'ny taona 2024 no natanterahana ny tetikasa eto Antananarivo.